Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam-pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ilay feony fanantenana mitondra tokiazava. Anio mialohan'ny tenenanao teny mandratra dia tsaro fa ano any dia misy olona mona izay tsy afaka miteny. Mialohan'ny tarainanao fa ratsy ny sakafo nohaninao dia sainy fa ano any dia misy olona izay tsy mba misakafo. Anio mialohan'ny vazavazanao amin'ny vadinao dia tsaro fa misy olona ano any mivavaka mafy amin'Andriamanitra mba hahazo vady. Anio mialohan'ny tarainanao no momba ny fiainanao dia tsaro fa efa betsaka ireo olona nodimandry talohanao. Eny anio mialohan'ny bedesanao amin'ny tsirary ny zanakao sy hitezanao azy tsy araka ny lalana tokony izorany dia fantaro fa ano any dia misy olona maniry mafy ny anana zanaka nefa tsy mety mahazo. Eny anio mialohan'ny menomenonanao satria tsy nisy nanadio sy nampirina ny tranonao ary miandry-panadio ianao dia jereo ireo olona tsy mba manana toerana ialofana fa mipetraka eny amoron-dalana. Eny anio raha mitaraina lava momba ny asanao ianao dia tsarovo ireo olona marobe tsy mba hanasa ary maniry mba ho eo amin'ny toeranao. Mialohan'ny anondronao olona iray anio ny amin'ny zavatra izay tsy nentina taony dia dinio aloha ny tenanao ary tsaro fa isika rehetra izao dia olombelona tsy tonga lafatra sy mpanota avokoa. Eny anio rehefa tafalatsaka ao anatin'ny fahadisom-panantenana ianao ka mandeha misainao izany dia mitsiki misaoran'Andriamanitra satria mbola nomeny tompon'androm-pahavelomana ianao. Tsaro fa fanomezana izao fiainana izao koa ataovy izay tsara sy mahasoa ary mahafaly mba hankasitrahana sy hanomezana voninahitra an'ilay Andriamanitra nanomezana ho antsika maimaim-poana. Ary rehefa re izany rehetra izany dia izao ny farany teny: Andriamanitra no atahory ary ny didy no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy. Mpitoro teny toko 12, andiny 17 sy ny 14. Tarika vony vato. Amboarinao
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Miarahaba ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka dia mirary fahasalamana sy vaombiazana. Zava-dehibe eo amin'ny fiainana tokoa ny mampiasa vahaolana ara-biolojika eo amin'ny olana isan-karazany amin'ny fambolena. Tombontsoa ny fampiasana izany satria sady mahasalama ny vokatra azo amin'ny fampiasana akora biolojika no mahatsara ny tamin'ny fambolena ihany koa. Misy vanim-potoana nefa toa tsy mandaitra mihitsy ohatra ny ody biby ataontsika. Inona re ny antony dia inona ny vahaolana manasanao ary angila tsofina satria iresaka mahakasika izay indrindra isika anio. Hita ny vahaolana. Aiza moa le pulvérisateur-iny vonina? Ao amin'ny fitoerany ao ihany fa ataonao inona? Andeha nisy fanafodin'ireo voatabia sy ovy aloha fa tena mamely be ny lagaly. Fa efa vonona anga le ody biby biolojika namboarinao romaro? Atray, efa vonona hatry ny nomaly ramatoa. Ay! Vita amin'ny ilana azy mihitsy. Raha mitoy matsireo aretina amin'ny ovy sy ny voatabia ireo dia zara raha misy ny vokatra ho raisitsika. Ka tsy ho loza ve zany romaro Reo aneny mba miantoka ny vola ahafahan'ny ankizy manohy fianarany Fantatro tsara ny zany. Zany ny ray mpianakaviana tao trandro voniny. Ka zay mantsiko. Ka raha tsy zany hipopopo anamboatra fanafody ho an'ny volo tahaka izao. Ty eto ny pulvérisateur. Ay. Ary efa nasitrika ao lavitra tsy hita maso mihitsy ty izy Tsy hita maso ve ho hitanao romaro fa ianao mila solomaso. Zay indray vonina sy ny adroadrony. Marina zaniko. Lasa lofa so latsakeo ty orana mitraotrao be tika.
songe atao rovonina. fa misy inny miamihitatra ihany ani ireo lagalon'io sy ny voatabia de nasiana fanafody azy. marina hoe ina ovy fa tsy nety ary le fahatra nanaovako azy sa hoana ary nefa ny de narako atsakany sy andavany mihitsy. tena nahita tsara ny fivoaran'ireo volo tokoa aloha veny masonao e. anyetsahany ny lasako ramatoty e. arako tsara avokoa ny fivoaran'ny fambolena rehetra any ary zay no nahitako fa tsy nisy fetraikany tamin'ireo voatabia sy ny ovy le fanafody. nefa nataoko betsaka ihany a. fa oviana tokoa moa ianao le nilaza nisy fanafody iny e. efa herinandro lasa zay e. talohan'le orambe iny le rivonina. es zay ny antony ro maro a. nahoana ary lasa niorana ny fanafodinao de tsy nisy asany tamin'ireo voliko. de zay tokoa verivonina zany e. to marina tokoa zany a. tokony hoe namerina nanisy fanafody ndray a zany taorinan'le orana iny. azo natao ihany zay fa saingy raha nisy orana naherika indray de lasa foana ny fanafody. fa ny tena tsara de manisy fixateur ohatra ny zareo atsy avaratra ary maro a. marina tokoa zany vonina. eno a. sady haiko tsara ny manamboatra fixateur sady tsotra fa efa nijereko tsara matsy le nanamboarany dimby azy iny. koiny nanao andrasana fa tsy aloha karakarainaingana. inona avy moa le ilainy? savony gasy tokony ho 30 grama eo. savony gasy 30 grama misy mihitsy ao ranga. de zay a no alona anaty rano 5 litatra de zay ihany. zay fotsiny ve? ary sendra misy olona ry any ivelany ihany. fa hoane ka le alika manao ny ataony ko. alika mivovoany ko ny ianao de fa mampitaitainy eo. fa ono ahy io rano io ve zany no atondraka miaraka amin'le fanafody sa io ranona savony gasy io a no androtsahana zay fanafody ilaina. tena tsaroko tsara mihitsy fa zay le izy. de zay a no atifotra amin'ny pulvérisateur. atao isan-kerinandro raha avy matetika ny orana na ny herika. aikosa zay mihitsy. efa hita zany ny vahaolana fa aza te mivalo arika sy manabe vo mahasala amin'ny otsony ianao raha maro a. zay ndray volina ka marina zaniko. tantara nosoratany Zoanitra, novelomin'ny mpanoratra sy Rila. ilaina de ilaina tokoa ny fixateur na lazaina koa hoe lakôly amin'ireo fomba ady gasy atao aminona bibikely na hitsabony any aretin'ireo fambolena, indrindra amin'ny toerana be herika na be orana. matetika tokoa mantsy tsy mandaitra izy ireny fa voasasan'ny herika sy ny orana le fanafody de mety hoe hiakivy isika na ihany koa melefy ny heriny. averina ary fa savony gasy tokony ho 30 grama eo no atao fixateur alona anaty rano 5 litatra. savony gasy 30 grama alona anaty rano 5 litatra de ny rano azo avy amin'izay no androtsahana zay fanafody ilaina. ka raha tena be herika ny faritra misy anao de tsara raha averina isan-kerinandro ny fanondrahana ny voly mba hiasa ara-dalàna ny fanafody. tsy sarotra ny vahaolana fa mahazotoa mandrakariva mampiatra. Zoanitra no nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao. Rila kosa ny teo amin'ny lafiny teknika de mirary antsika ho ambinina amin'ny asa tao. AWR téléphone 033 84 313 37.
awr manolotra ho anao ilay feo fanantenana. ry peny malala faly miarabanao indray ny namanao ndrembovonjyarinay sy namana samma zay mikirakira ny lafin'ny teknika amin'ity androany ity. Saotra an'Andriamanitra isika fa afaka mbola mifampiresaka indray amin'izao onjapeo zao dia enganeny fahasoavan'Andriamanitra mba ho aminareo tsararay avy ka na eny ambonin'ny fiarakodia ianao na any amin'ny fandrinany amin'ny hopitaly ianao na any an-trano ianao na any am-perinasa ianao na any an-tsaha ianao dia samy azo ny anjara tandrifiny avy amin'izany fahasoavan'Andriamanitra zany anie. Alohan'ny andraisantsika ny ten'Andriamanitra dia andehantsika hiara-nondrika ny lohantsika ka hivavaka. Rainay masina sy tsahandrindra ny an-danitro, mbola misaotranao satria nomenao zao tombonandro zao indray zahay, ary misaotranao ny amin'ny teny zay mbola atolotrao amin'ity androany ity, engany mba ho teny fiainana izany, mba hitondra fitahina ho antsiraray avy ka atsapany fa misy ianao ary eo akaikiny ianao, mitsinjo azy mandrakariva ianao, na izanaiza misy azy na inonina manjo azy amin'izao fotoana izao dia fantatrao zay rehetra sahaza, ianao malala ny lalan'izay verana ary mahatonga ny fitahina hifanandrify amin'izay tadiavina. Dia tantany ary ny fianaran'ny teninao indray amin'ity androany ity, mamelany elokay ary mamondrafo aminay noho ny amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Ripeny malala ndeha hanokatra amin'ny baibolintsika indray isika ary jery zay voasoratra amin'ny Koritianina voalohany 12 ka ny 9:20 dia ny tapany voalohany. Zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra zay nentin'ny apôstôly Paoly ho atsika, ko amin'izany ry rahala malalako dia miorena tsara aza miova. Fananina napetraky ny apôstôly Paoly mialohan'ny teny hoe aza miova ny hoe fiorenana tsara, ary efa fantatsika fa zany fiorenana tsara zany dia fijoroana ao anatina toejavatra anankiray zay tazonitsika, dia ny finoantsika zany, ny fahalalantsika ny ten'Andriamanitra zany, ary indrindrindrindra ny fanantenantsika fa tsy maintsy mbola isy ny fiainana tsara lavitra na zao fiainantsika zao, dia ilay fiainana zay fanampanentanan'i Jesosy Kristy ho antsika raha iverina amin'ny rano lanitra izy dia amarana ny tantaran'izao tany zay feno fahoriana sy feno faratsiany zao, ka ampanantenantsika izany tany vaovao sy mahafinaritra izany, misy fiainana zay isy ny firindrana tsara amin'ny lafiny rehetrarehetra. Eto anefa dia raha mbola amin'izao fotoana zao isika ny tadiavina raha toka azo izany toerana zany isika dia ny fiorenana tsara, ary rehefa miorina tsara tsika dia mitory tsy fiovana izany eo amin'ny fomba fiainana. Le hoe aza miova zany dia mitondra lafim-piainana vitsivitsy zay tokony ho tanterahana, tokony ananatsika, tsy miovatsika eo amin'ny fomba mampanao. Ny fomba mampanao zay fa men'Andriamanitra ny zanany dia fomba fitondrantena tsara, ary zany fomba mampanao zany dia tsy tokony hiala mihitsy na inona mitranga eo amin'ny fiainantsika eo. Fa inona moa ny zavatra mitranga eto amin'ity fiainana ity? Dia misy zavatra vitsivitsy azotsika jerena sahady, ary araka ny tenin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Galatianina 5:5 dia zao no voalazany. Galatianina 5:5 ary 9:90 sy ny 7:70. Amin'ny anaran'i Jesosy fa hoy izaho, mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filany nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy hahazoanareo manao zay zavatra tianareo. Mazava loatra zany tenin'ny apôstôly Paoly zany raha vakina. Misy fanahy anankiroa zay miasa eto. Ny fanahy anankiray dia ny fanahy masina, ny fanahin'Andriamanitra zay miasa ato anatintsika, ary ny fanahy anankiray dia fanahiny rehaka sy zao fiainana zao dia fanahy zay mitondra ho amin'ny filan'ny nofo. Inona moa zany filan'ny nofo zany? Dia irahantsika malala fa anisan'ny filan'ny nofo
tsika voalohany de ny hoanina sy ny osotroina ary zany filaninofo zany dia isan'andro sika no mitady izany, isan'andro sika no mitetika ny ahazo zay hosahaza antsika, kanefa matetika dia tsy ny sahazatsika mihitsy no raisitsika fa matetika am'izany de ny tsy mahasoa, ny tsy mahasalama ary mifanohitra indrindra amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy aza zay mitondra tsika ho amin'ny fahaverezan'ny tenatsika. Ino moa ny fahaverezan'ny tenatsika dia ny tsy fahasalamana ny voalohany indrindra mihitsy, lasa ny sakafo hoanitsika ihany no mitondra tsy fahasalamana eo amin'ny fiainatsika, ny zavatra ataotsika amin'ny andavanandrotsika ihany ka osotrotsika no mitondra ny tsy fahasalamana ao anatitsika. Noho izany dia izany no lazain'ny apôstôly Paoly hoe aza miova, aokatsika tsy iova amin'ny zay fomba tsara efa nomen'Andriamanitra. Hatrany amin'ny voalohany zavatra nomen'Andriamanitra atsika ma dia sakafo, voankazo sy anana manitsam-bo. Zany nomenan'ireo razambentsika dia Adama sy Eva tao amin'ny Saedena. Fa rehefa tonga ny safotrano dia nomena kosa ny fahefana mba hihinana n'izany hena izany satria tsy mbola nisy ny zava-maniry ary tsy mbola nisy ny vokatra avy amin'ny tany ka azo hoanina, dia fandalovana vetivety izany. Iarahantsika malala nefa ankehitriny fa ny fihinanana n'izany hena be loatra izany dia tsy mitondra fahasoavana ho an'ny tenantsika fa mitondra aretina indray aza. Ary indrindraindrindra reo zava-padina toy ny kisoa, toy ny azandrano fady tsy tokony hoanina, voararany soratra masina tsy misy vombotsikirany, toa ireo zavatra maro manodidina fiainatsika ka tsy tokony ho raisitsika akory, ny indrindrandrindra nireny zava-madomelona ireny zay tsinona fa zavatra mitondra tsy fahasalamana de zao filany nofo avokoa ireny. Ary raha miorina tsara tsika tsy resiny zany filany nofo zany fa miady amin'ny nofo tsika araka ny voalaza eto amin'ny 170 fa ny nofo manohitra ny fanahy. Zany fanoherana zany de misy ady zany, ady ao anatsika ao, ao anatin'ny saitsika ao, ao anatin'ny fotsika ao no misy zany ady zany fifanoherana. Ny olon'Andriamanitra zay efa nandray ny tenin'Andriamanitra dia tsy manaiky mihitsy ilefitra eo anatrehan'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olona zay ao anatin'ny tsy fahalalana kosa, eny fa misy ary zao ao anatin'ny fahalalana dia mitady ny hevitra rehetra mba hanoherana zany tenin'Andriamanitra zany ka porofoina amin'ny alalan'ny siansa fa ilaina ny sakafo toy izao na ny toy izao, ary porofona amin'ny alalan'ny siansa fa manjary misy tsy fahampina ao anatin'ny vatana raha toa ka tsy ara-dalàna ny sakafo zay hoanina, dia izany mandresy lahatra. Ary ny sasany aza moa de manao hoe satria efa maro ny mponina eto ambonin'ny tany dia ny zavatra zay mora maniry sy mora ompiana indrindra, mora beazina aingana amin'ny alalan'ny atao hoe tsindrona hormone, dia izany no hoanina. Andriamanitra de efa nalala zay mahasoa atsika ary matoa ny filany nofo no mandresy de satria manaiky asan'ny herin'ilay fahavalon'Andriamanitra isika, de tsy izany fa devoly sy satana zay mandresy lahatra mandrakariva amin'ny fomba rehetra fa mbola mandalo ity fiainany ity, foy ny fiainana zay lalovana eto. Noho zany de zao araroty ny filany nofo ary tsy vitany hoe eo amin'ny fihinanana sy ny fisotrona ihany zany fanaraotany zany, fa raha vakitsika amin'ny 9:20 amin'ny Galatiana 5 dia zao no filazan'ny apôstôly Paoly ny asan'ny nofo fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotona, fijejojejona, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilà, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovany ratsy. Ary ny toy izany dia lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao zany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ry mpiainy malala, moa tsy ny andova ny fanjakan'ny lanitra ve ny tadiavintsika? Ko nahoana no manaiky iova isika ankehitriny raha efa niaritra nandritry ny fotoana ela hitady zany fanjakan'ny lanitra zany, dia aoka tsika anaraka ny torohevitra zay men'ny apôstôly Paoly manao hoe aza miova raha toa ka efa
nanandrana sy ny giokany soa azo avy amin'ny fanarahana ny ten'andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny zavatra diadiavin'ny nofinao de zao aza miova intsony fa izany no mitondra tsika ho amin'ny fanokafana ny varavaran'ny lanitra ary tsy ny fitondrana ny anarana mahakristianina na anarana finoana anankiray na anara-piangonana anankiray no anokatra ny varavaran'ny lanitra ho atsika fa raha tafiditra amin'izany isika dia izao no tokony tadiditsika tsy misy afa-tsy ny fanarahantsika ny ten'andriamanitra ny lakile raha tafiditra ao anatin'ny fiangonana anankiray tsika na fiangonan'inno na fiangonan'inno dia zao no tsara petratsika amin'ny tenatsika move manaraka ny sitrapon'andriamanitra tokoa ny zavatra zay ataoko ary move manohitra ny filany nofo aho dia raha izany no izy dia tonga ho azy ny fanahy zay hitondra fiadanana ao anao hitondra anao ho amin'ny lalana marina sy tsara tokony atao tokony apetratsika mandrakarivo zany fanontaniany zany na mivoaka sika na miditra ny trano naizanaiza toerana misy atsika sao de ampiovalahy ny zavatra ho ataoko ity ary raha toka lanjalanjatsika tahaka an'izay ny feon'ny fieritreretana avelatsika izy hieritreritra sy amaly dia ho lavitsika ho toeritsika zay rehetra mifanohitra amin'izany fanahy masin'andriamanitra zany zany no irarianay mindrahalahy ho anareo ry mpiaino malala amin'ity androany ity enganareo ka anana ny hery avy amin'andriamanitra zaoninareo manohitra ny herin'ny filany nofo ka andray kosa ny herin'ny fanahy ary de hiaina tahak'izany dia amin'izany indray ny fanaovantsika veloma amin'ity androany ity ary mirary ny soa indrindra ho anareo namana andrembovonjy arinaivo sy namana samma zay nikirakira amin'ny vatamarobokotra veloma toko Dominique sy MR Fontsy zay vosoratra ihany no tsy ahiviko eto isa ikorontana ny tany lavo izao rehetra izao very hevitra daholo zay nilaza ho mahay hisy arety namandoza mbola tsisy hatrizay fanareo vahoaka sisa ho sedrany ihany ko faorina nalinkisa mbola tranga etoko marireo olo fity zayo foa fitaka fanalany ireo tity niala izy misitaka fayanayo manahoana bolitsoro fona ve nahandrava manolona ireo sedra marobe hoantsiky zay tavena mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasay tsy efa WR koa ny zazara andabolaky fanareo vahoaka sisa ho sedrany ihany ko faorina nalinkisa mbola tranga etoko marireo olo afity zayo foa fitaka fanialany ireo tity niala izy misitaka fayanayo manahoana bolitsoro fona ve nahandrava manolona
sikizay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasay fa ianao io manahona mbola tsoro fona ve nahandrava manolana ireo sedra marobe oansikizay tavela mbola verinay hasany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasay fasalamana voalohankarena kolokolo isanandro favolamena harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako alalana olo zava-kendrena fahasalamana voalohankarena tandrovo ny fahasalamanao fifaliana no iarabananao tafaraka ato anatin'ny fandaharana ara-pahasalamana misaotra an'andriamanitra isika no ny tombonandro meny enganemba isafidy anao izay mahasoa mandrakariva isika anio anisan'ny tena mahasoa no hoe salama andao isika hivavaka ho an'izany hivavakatsika raibe fitiavanao miantso anao zahay amin'izao olo izao mivavaka ho an'ireo marary na any an-trano izy ireny na any amin'ny hopitaly mamelà ny elokay Andriamanitra ary mangataka tony eo ny fanaintainana rehetra ary mitalao zahay mba hositranonao ny fototra retina enao ane anome saina mpitsabo amin'ireo fanafody ka dia hositrana ny marary Andriamanitra omeo fahafahana mividy ireo fanafody tsy maintsy ampiasaina mpikarakara ireo tsy salama ary ataovo matsapa ny tsirairay fa ianao dia mitsinjo anay mandrakariva tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka amen dia mirary fahasalamana tompoko hevitra mafana le andro velo mahony ianao ry vero ny anadagnanao fa ny fanenateny an-tsena zay ay ye de salama ry zareo ela tokoa zay tsy mifankahitany zaiko edresy salama daholo ondry zareo fa zay irakirana amin'ny fiainana de tsy afaka mandalo matetika eny io moa tsy fanomezantsiny fa rehefa samy salama de zay ny zava-dehibe ry Germain fa tena nahazoazo aina kosa aloha ny anadahanao ka zany io edy mety mihitsy izany tsy ohatrany taloha zany ve inao ve ka naninona raha mba nanontaniana azy nataony de mba ataotsika koa odry vero inone fampahapahana angaty masonao ka tsy mahita fa nahazoazo takolaka ihany koa ane ay ny anadahanao aravaky vava mihitsy hoe botrabotra hony ako no ay ve ange zany ty resahanao etre ne veriko fa mba hoe mety amin'ny fidetavam-bola ohatray ay resaka tavezana esi enao rery mibotrabotra tao trano fa zay fa mianaka marirandrirana daholoko eo be ohatray de ohatrany hoe mampijaly anareo azy zany aso salagniko daholo ny sakafonareo nefa raha misy ny mazotomana tsy ianao io mihitsy verivero sy ny teny kosa aloha hoe mampijaly ianao inona ndray
fararezaka fahazotokomana indray aza dia mifanalabaraka rangaty fa fitsinjovako ny sakafo mba tsy ho ariana no hinanako andreny ambokaniny reny a. Zany mihitsy sa ho ariako daholo reny manomboka izao fa sakafo vaovao foana zany no hoanina. Amin'izay koa very tsy marary vavontsika. Zay zany no atao manomboka izao. Io ndray ianao. Ary aleo ajanona ny zany resaka zany fa tsy efa masaka ve ny sakafo dia endao iny anie. Ajanony ihany mihitsy fa iady eto indray. Mbo meo akelo herivery io sira io azafady. Inona tsara hoe Germain? Io sira io Zary voasaika hiteny hoe nahazo sira zany laoka zany. Enao tia mangataka sira. Ary tsy mifangaro tsara zany ny laoka anareo ko. Fa ny manandrify tena matsatso be mariny. Koa hoe aleo apio kely mihitsy fa tsy lasy tika. Or Germain kely fotsiny. Mba ataovy kelikely fa arary ane mariny ianao amin'ity fitiava-tsiranao tafahoatra ty. Tsy misy marary zany io rivero zay mba tena ho tsara le retsy adre. Sady ny atsika sakafo ny sahirakirana dia mila atao misy sira amin'izay kely dia mahalany ny vary. Fa raha tratry ny aretina vokatra io sira be io koa vao maika sahirana fa ataovy tsara. Aretina inony. Ao fa tsy ampiko sira tsony ty fa enao koa ty fa be meno ohatry reny ery. Ataovy tsara moko. Dia nitadidiko tokoa ry Germain mba avoakely le gonom-bary akoatra eo fa mila mitoto vary tsika fa lany ny vary fotsy. Marina raha mba ho zakako rery zany. Inona? Mila fanampiana koso tsika fa tena tsy vitako rery zany mariny. Germain nony vary 50 kilao ve amin'ty abotrabotranao ty dia endrasanao afingotra kely ty. So dia mba tsy rariny kosa. Tena tsy mivazivazy mariny. Tena tsy zakako zany 50 kilao be zany. Nindrana hibatany diony tsarboany niaraka tamin'ny ary ny anadahanao fa saika toran'ny arerana ianao ve. Nefa nety izay roa lahy mihitsy ara no niara-ny bata amin'io Karaha izany mivera vatana fa tsy mety aminao zany dia bodrabodranao ty ka. Efi-batana hoana zany tsisy ilana azy le abodrabodrana ka. So ho fatiny ny atavezana ohatrany reny vorona nafary fa tsy anao nininona kory. Ianao koa dia fa laly lery. Ka marina zany dia hoarinao amin'ny vorona kosa ve zay. Nefa tena tsy mahazo aina mihitsy mariny. Ka ianao vatana raha izany mariny. Sady ianao anie ohatry ny hafahafa zany. Hafahafa hoana indray zany ka. Hafahafa ty atavezanao ty. Andana mihitsy makany amin'ny dokotera fa tsy lasaka. Raha ianao voatanora kely io tsy abata vary raikiony. Tsy mety. Zary mahavita. Naingio. Zaniko. Loza rivero. Fa hoany marina ninao. Fa misy inona? Aika ibinina ny sira fa tsy botrabotra ny tavy araka ny eritreritsika. Tena diso hevitra tanteraka le rery tsy marina. Anga io ary le fanahiko. Io sira be anao io. Vomahafiary vero zao tsy maintsy mifady sira tanteraka aloha io dokotera. Sady tsy maintsy araha maso kely ony aloha ny fahasalamako fa be loatra ny sira no hanindra Germain dia tandremindray ary so mangalatra mihinan-tsira fa zay vao tena ho faty ho azy ohatry ny vorona matavy loatra. Rivero koa
ka marina zaniko. Aza de mandatsa mofa ny olona ary ty efa tena vao mafy mihitsy. Tsy misy mandatsa kosa eo e. Zany moko. Mba mahaiza mandanjalanja ny sira tokony hoanina manomboka zao rehefa omeny dokotera lalana hinatsira ny ray androany. Andray zaniko. Fa mety ho ela be ve zany zay vo hinatsira e? Ka miankina amin'ny aretina efa misy eo amin'ny vatanao io ko. Miampy ny sira be dehibe. Tsy aleo ary verizery mahita melo de afaka mitsabo a. Sady raha ze sira koa veny tsy hoanina. Tsy atao olona zany e. Angasira ihany. Fa inona koa? Misy sakafo hafa ihany koa zy dokotera. Ka mahasalama zany fa ataovy mihinana matsatso elahy zany razerimay manomboka zao raha ty ho sitrana. Ka tsy maninona zany fa mahasalama razerimay o. Vo mafy ako diso hevitra le retsia. Soary fa afaka mitsabo e. Tantara nosoratan'ny Zoanitra no narahanao teo, no velomin'ny mpanoratra Sirila. Tsy haiko hoe manao ahoana ny fitiavan-tsira ny tsirairay, matsatsotsato ve sa masimasina. Tena ilain'ny vatana tokoa ve ny sira? Raha ilaina dia mifatra manao ahoana? Andeha ampandrosotsika avy hatrany dokotera hiresadresaka mahakasika izany miaraka amin'ny namana Rila. Tena ato anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako tokoa isika ry mpiaino ajaina. Docteur Amboara no miaraka amintsika eto. Miarabanao mpiaino dia faly miarabanao ihany koa dokotera. Inona indray ary no vaovao azonao lazaina amin'ny mpiaino antsika anio dokotera? Ankafaliana indray miarabanantsika manaraka izao fandaharana izao. Androany sika dia resaka mahakasika ny sira sy ny fahasalamana. Ya, ny sira sy ny fahasalamana. Mba azon'ny dokotera faritana ve ny atao hoe sira amin'ny mampiasa ny fahasalamana anao? Ny sira dia singa anankiray tena ilaintsika ao an-tokantrano. Manana asany lehibe izy io. Voalohany manome tsiro ny sakafo ny sira. Faharoa dia natao ihany koa ny sira hitehirizana ny sakafo. Fa eo amin'ny fahasalaman'ny vatantsika dia tena zava-dehibe ny sira. Raha sanatria milatsaka noho ny ara-dalàna ny sira ao anatin'ny rà, dia mety hahatonga tsy fahatsiarovan-tena eo amin'ilay marary mihitsy izany zavatra izany. Anehoana amintsika fa tena zava-dehibe ny sira eo amin'ny fahasalamana. Singa ilain'ny fahasalamana ny sira hoy dokotera teo. Tsy mahasoa raha ambany loatra ny tany ao amin'ny rà. Amin'ny mampitsabo anao, manahoana ny fahitanao ny tany sira ao amin'ny olona amin'ny ankapobeny tompoko? Natremi filazany tany sira ao anatin'ny rà. Raha ambany izy zany dia tsy mahasoa. Kanefa kosa eo amin'ny fahazarantsika dia hita fa mihoatra ny tokony ho ara-dalàna ny fihinanantsika ny sira. Ny sampandrana fahasalamana amin'ny firenena ny kambana dia milaza fa raha ny fanadihadiana natao dia eo amin'ny 5 grama isan'andro isan'olona no lanjan'ny sira ilain'ny vatantsika. 5 grama ho an'ny olon-dehibe izany hoe latsaka kely ny iray sotro kely. Ho an'ny ankizy kosa dia 2 grama eo. Ny zava-misy nefa amin'izao fotoana izao dia mihoatra avy 2 avy 3 eny ny fihinanantsika sira amin'ny isan'andro. Mety misy tonga hatrany amin'ny 12 grama izany raha 5 grama no tokony ho izy. Ay, tena betsaka tokoa izany. Mahazoto mihinan-tsira ny olona. Inona izany ny fiantraikan'izay sira be hoan'ny olona izay dokotera? Tanora ireo tratrany aretin'ny fosiny lalandrà, izay vokatra izany fioaran'ny fanjifantsika ny sira ao anatin'ny vatana izany. Tena iarahantsika mahita tokoa izany. Dia inona ny tokony atao na
inona ny vahaolana arosony dokotera ireo mpikarakara sakafo amin'ny fampiasana sira? Ahoana ary ny tokony ampiasantsika n'io sira io? Ho antsika renim-pianakaviana zany dia fatitraro tsara ny sira tokony ampiasaina mandritra ny tontolo andro. Firitsika ao anatin'ny tokantrano dia atao avy hatrany ny kanto hoe tokony impiry ny sotrokely izany no ampiasaina mandritra ny tontolo andro izay zaraintsika amin'ny sakafo maraina, atoandro ary ny hariva. Ao kanefa tsy ho diso hevitrintsika hoe ny vary sy laoka ihany no tokony misy sira. Fa raha ohatra isika ka misakafo eny antenantenany eny, dia tadidrio fa na sakafo mamy aza ao ambava izay amidy eny an-tsena indrindrandrindra ireo sakafo voahodina dia misy sira foana ao anatiny ho fitehirizana azy. Ireny izany dia efa tokony miala ao anatin'ny fatrany sira izay ampiasaintsika. Manarak'izay, ao anatin'ny fandrahoana sakafo dia ataovy any amin'ny fotoana farany vao arotsaka ny sira mba ho henontsika. Satria arotsakitsika mialoha ilay sira dia mety ho difotra ao anatin'ny rano sy ny fangaro rehetra ka tsy ho henontsika dia manana faniriantsika hanampy sira indray. Mety efa nanaraka fandaharana fikarakarana sakafo angamitsika dia mahita fa sira indray tsongo na indron-tsongo no alefa ao anatin'ny sakafo karakaraina, izay matetika tsy izany ny fahazarantsika ny tokantrano fa matetika raha tsy henontsika tsara ho masimasina tsara ny sakafo izay vao ajanontsika amin'ny fatrany sira izay efa mihoatra lavitra ny lanjany sira izay tokony ampijirina ao anatin'ny vatana. Mahazava. Izay ny torohevitra amin'ny fampiasana sira ao an-tokantrano sy ny tokony andanjalanjan'ny tsirairay ny sakafo misy sira hohaniny mba hahasoa ny fahasalamana. Amaraparana ny resadresakitsika dokotera, sao dia mbola misy afatra tianao amafisina amin'ny mpiaino antsika ary. Dia aoka tsy hijanonao fahalalana fotsiny izay afatra nampitaina izay, fa ndehantsika hanao fanandramana mihitsiny dia hanao fampiarana makasika izay fatrany sira tokony ampiasaina izay mandritra ny tontolo andro. Tsy eo amin'ny fahasalamana ara-batana ihany no ampiasaina ny sira, fa ao anatin'ny ten'Andriamanitra ihany koa dia voalaza fa tena ilaina ny sira. Ten'Andriamanitra dia milaza fa isika ny fanasantany ary raha ny sira no lasa matsatso tsy hita intsony ny mahasira azy. Noho izany dia ny tenantsika ihany koa dia andeha no esakitsika mba hitondra tsiro eo amin'ny fiarahamonina, hitondra soa eo amin'ny fiarahamonina ary mba ho hita eny amintsika ihany koa fa zava-dehibe tsika ao anatrehan'ny fiarahamonina. Dia mankasitraka indrindra dokotera. Antenaina fa samy hay andanjalanja ny sira hohaniny tokoa ny tsirairay manomboka izao, na dia hoe tena ilaina aza izy. Raha fitinina izay resadresaka teo, dia tsy mahasoa ny fahasalamana raha toa ka ambany ny tahany sira ao amin'ny rà. Tahak'izay ihany koa tsy mahasoa ny sira raha ambony loatra ny tahany ao amin'ny rà. Tsaroantsika ve le fatra mahasoa amin'ny sira teo? 5 grama ho an'ny olon-dehibe tsirairay isan'andro, ary 2 grama kosa ho an'ny zaza sy ny ankizy. Mba hahasoa ny fahasalamana ary, dia nanoro hevitra dokotera teo mba hanao kajikajy ny sira tao amin'ny laoka ny mpikarakara sakafo ao an-dakozia ao, miankina amin'ny isan'ny olona mpihinana. Nresaka ihany koa dokotera fa tokony ho tafiditra ao anatin'ny kajikajy ny sira hohanina amin'ireo sakafo eny an-tenantenany eny. Ankoatran'izay, tsara kokoa mba hahazoana ilay fahatrady toniny raha toa ka efa ho masaka ny sakafo vao asiana sira, sady reny lela tsara izy amin'izay. Tsy sarotra ny mahalala ny sira hahasoa ny vatana, fa ny fampiarana izany ny tena hahasoa ny fahasalamantsika, dia samy ary manomboka mampiatra e. Isaorana indrindra dokotera roy mpitiavana amboara ny zarany mahasoa ny fahasalamana ho antsika malagasy, ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino manjohy an-tranony AWR. Ifaraneto ny ferahana tato anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako, Zoanitra sy Rilano ny farimbona nahatotosa izany. Ifanaovana mandrapitafa dia andeha
iarahantsika manonona ity vavaka natao mpaminany Jeremia ity ao amin'ny Jeremia 7:10 manao hoe Jehova sitrano aho dia ho sitrana, vonjeo aho dia ho voavonjy, fa ianao ny fiderako. Ho tanteraka amintsika rehetra ny izany. Ny safidiko. Raha tiako ny anana fiainana ambony, rehefa hifidy aho hiezako tony. Raha tiako ny fiainako hilantolanto, safidiko zany ny zavatra kanto. Raha tiako ny anana fiainana tsara, ny safidiko ny ny sotsy marara. Iriko ny fiainako fatratra loatra, raha hifidy aho ho tony tsy hisendoatra. Iriko ny fiainako mba ho avolenta, maniry koa mba ho an'ny rehetra. Iriko ny fiainako ho tena soa, hifidy aho zany ny ho mpankatoa. Iriko ny anana vola sy arena, raha hifidy aho zany dia ny tsara no ekena. Ananako zao ny fiainana raitra, satria raha nifidy aho tsy mba maimaika. Raha tiako ny fiainako ho tonga lafatra, dia nizao aho zany dia manafatrafatra. Fidio ny hifidy ny safidy tsara, sao anenena na lahany ampara. Mpanoratra Ny Ventso. Ny teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio Feo Fanantenana. Mirary ianao salama sy finaritra tompoko. Misaotra anao misafidy zao onjam-peo zao. Andriamanitra ny hitahanao ary izao fotoana rahantsika izao dia hitondra fiainana vaovao tokoa ho anao. Mahari-po sy miantra. Mahari-po sy miantra. Izay no lohahevitra rahantsika mianatra sy mandalo ny eto androany. Manasa anao andeha isika hiara hivavaka. Rainaiza ny an-danitro, misaotra ary miteranao izahay no ny famitramponao sy ny fiantranao anay ary ny fikarakaranao ihany koa. Mangataka aminao izay mba hamela heloka anay, hanadio ny fonay ary hanomana ny fonay ho tany tsara, hampaniry sy hampitombo ary hampamokatra ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Be fahari-po sy fiantrana Jehovah raintsika any an-danitra, ary ao amin'i Jesosy Kristy no isehoan'ireo fihetseham-po faratampony indrindra. Raha tsorina dia miray fo amintsika Andriamanitra. Andiovaka itsika izay voalaza ny Isaia 3:17-7. Isaia 3:17-7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny fahoriany rehetra dia niorokoa izy, ary ilay anjely ny tavany no namonjy ireo. Ny fitiavany sy ny famitram-pony no nanavotany azy sy nivimbinany azy ary nitondrany azy tamin'ny andro taloha rehetra. Toizantsika amin'izay voalaza ny Hebreo 4:5-5. Hebreo 4:5-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota.
ntoefakitsika izay voalazany Koritianina voalohany toko 7:10-7 Koritianina voalohany toko 7:10-7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo. Tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otri-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levina, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Irintsika ny anana fifandraisana amin'olona manana ny karazam-pitiavana izay voalaza eto. Sa ahoana? Impiry nefa isika no mikatsaka ny ampiseho ireo toetra ireo amin'ny hafa? Amin'ny raita-po amintsika, na amin'ny vady, na amin'ny zanaka, na amin'ny mpiarabelona amintsika. Tsy haintsika samirery ny amindra fo sy alemy fanahy. Tsy haintsika ny mifehitena, tsy hialina, na tsy rehare. Tsy anao izay tsy mahamendrika, na ho titena. Tsy haintsika ny anana fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra, sady tsy ho levina mandrakizay. Tsy ho hitataratra eo amin'ny fiainantsika ny fitiavana tahaka izany raha tsy vokatry ny fanahy masina irery ihany. Ary isaoran'Andriamanitra noho ny amin'ny fanahy masina izay mandrotsaka ny fitiavany ao am-pon'ireo izay ao amin'ny Kristy Jesosy amin'ny alalan'ny finoana. Romana 5:10. Romana 5:10. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny herin'ny fanahy masina, ahoana no ahafahantsika mamaly sy maneho ny fitiavan'Andriamanitra, fitiavana vokatry ny fihetsem-po lalina nefa ara-drariny sy feno fahendrena mandrakariva? Voalohany, ny fiankofana amin'ilay Andriamanitra fitiavana no valiteny mety indrindra. Faharoa, ny fanehoana fangorahana sy fitiavana feno fahalalan-tanana amin'ny hafa no tokony hasetritsika ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy natao handray fampahirezana fotsiny isika amin'ny finoana kristianina, fa tokony hazoto hampahery ny hafa ihany koa. Ary farany, tokony ho tsapatsika fa tsy mahay manova ny fontsika isika. Andriamanitra irery ihany no mahay manao izany. Noho izany, andeha isika hangataka amin'Andriamanitra mba hanomezany fo vaovao hitiavana azy sy hitiavana ny hafa, fitiavana madio sy voadio izay manandratra ny tsara ary manaisotra ny akofa tsy ho ao anatiny. Aoka ho tahaka izao ny vavaka santratsika izay voalazan'ny Paoly eo amin'ny Tesalonianina voalohany toko 7:12-13. Tesalonianina voalohany toko 7:12-13. Vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tompony ampitombo sy ampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, mba hampiorina ny fonareo tsy hanantsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika mba amin'ny masiny rehetra. Ho tanteraka amiko sy eo aminao an'izany. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR